manamafy ny fiarabana zay efa nefitendreo tompona anjara nitarika atsika tamin'izao fanompompivavahana izao ry havana amin'ity advento voalohany ity ary maniry raha maniry ny afatsika miavao miaraka amin'izao taom-baovao ny fiangonana izao ao amin'ny Jesosy Kristy lay tompony fiainatsika ny fanahy masina izay fanangatana hatreny am-piandohana ary mbola nitalaona teo ampamakina ny soratra masina ombantsika amin'izao afatr'Andriamanitra izao. Mamarana ny volana Novambra isika, mamarana raha teo koa ny lohahevitry ny perikopa manao hoe mahandrasa ho avy ny tompo. Fa araka ny voalaza teo dia manomboka taona vaovao, advento voalohany, taom-baovao ny fiangonana. Anatin'izany fotoam-pahasoavana izany, anehoan'Andriamanitra ny mahatompo ny fotoana azy, izy ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, no hiarahantsika amin'ireo perikopa izay azo lazaina hoe efa nanomanana antsika tsara hatramin'ny zoma lasa teo. Raha ny karatra mofinaina, ny zoma lasa teo dia ny filazantsara araka ny Luc voalahatra tao amin'ny perikopa no anjarantsika. Omaly sabotsy dia ny apokalipsy toko 7:7 hatramin'ny 7:10 ary izao anio izao araka ny mofinaina dia ny salamo 5:70. Raha manaraka ny karatra mofinaina isika tsy mbola nisy na mahalana ny fahitana hoe misesy ho fanomanana antsika ny alahady manaraka ny anjara mofinaina. Fa ny misy mazana dia ny hoe vita ny alahady isesy ao anatin'ny herinandro vaovao ho diavintsika ireo anjara mofinainantsika. Sarobidy ry havana ny fanomanana ary anisan'ny fanomanana ny lohahevitry ny perikopa manao hoe mahandrasa ho avy ny tompo. Ny tena hoe advento dia adika araka izany hoe fiavian'ny tompo. Taom-baovao ny fiangonana ampatsihivana ho antsika efa nandalina tamin'izany tany amin'ny katekomena na tany amin'ny fiofanana samihafa teo anivon'ny fiangonana. Ampahafantarana ho an'izay mbola tsy mahafantatra ahoana moa ny fandaharana atao hoe taom-baovao ny fiangonana na ny alahady ny advento. Misy afaka hamaly ve? Miaingany amin'ny datiny 5 Desambra dia manisa alahady 4 alohan'io. Izany hoe ny alahady ny advento 3 Novambra amin'ity 5 ity dia niainga tamin'ny fanisana alahady 1 Desambra, ny alahady 14 Desambra, ny alahady 7 Desambra ary anio androany alahady 17 volana Desambra. Ireo alahady 4 mialoha ny Krismasy no atao hoe alahady ny advento. Dia raha isolesony izany ahalalànareo hoe ay manisy izany miaingana amin'ny Krismasy datin'ny firy ny alahady alohan'io dia manisy alahady 4 izay ny atao hoe taom-baovao ny fiangonana. Efa niainan'ny fiangonana hatramin'ny taon-jato voalohany izany nampiarahany tao ny fiomanana amin'ny fahatsiarovana ny nahatongavan'i Kristy ho nofo, tao koa ny fampiomanana ny fiangonana amin'ny fahatongavan'i Kristy hitsara dia ilay fiaviany fanondroany. Ny soratra masina dia efa nampianatra ny amin'izany, ohatra ny Isaia 7:7 manao hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehova. Ny Marka 1:2-7 dia misy manamafy izany manao hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalaka alehany. Ary ny apokalipsy 2:20 misy filazana manao hoe eny ho avy fainganao. Maloana ny perikopa anankitelo isika ho singantsika kosa ny Luka 2:7-7. Manomana antsika amin'ny fiavian'ny tompo. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Averintsika fiangonana manontolo hoe amin'ny faharetanareo no ahatananareo
ny ainareo. Mitodika amin'ny fiangonana manontolo ny afatr'Andriamanitra. Ny tenin' Jesosy eto raha manaraka isika dia manomboka any amin'ny filazan'ny mpianatra ny amin'ny hatsara ny tempoly, ny abetsaky ny fanatitra tonga tao amin'ny tempoly. Raha mivanimpotoana iainantsika dia toy ny milaza hoe tena tsara tarehy izany fiangonana ny sotro fitiavana izany, ary manao rakitra be dia be ny mpivavaka. Izay no lazain'ny mpianatra tamin'i Jesosy. Avy nanatrika indrindra an'ilay fanolorana fanatitra mantsy i Jesosy, ka nahita an'ilay mpitondra tena nandatsaka farantsakely tao amin'ny fanatazana. Ny toko 1:20 andininy voalohany hatramin'ny 4. Ny toyany dia ny hoe tsy izany noho izy hoy Jesosy, orava ny tempoly, voaravaka, vatososy, vatosarobidy, ikorotana ny tany, satria izy firenena amely firenena, horava koa zany ny fiarahamonina, ary horava ny finoana fa isy mpamina ny sandoka, ilaza fa ary Kristy na izao sy izao, dia izy koa tabataba. Izany karazana faharavana izany no nambarany Kristy ho an'ny tranga eny amin'ny fiarahamonina. Rava ny nofon'ny olona satria misy mosary. Rehefa tonga ny mosary dia iai ny zanak'olombelona. Misy karazana faharavana tahaka izany. Eo ny horohorontany. Iny ho an'ny fiarahamonina ary ombona ny olombelona rehetra. Fa manokana izay ambarany eto amin'ny anjara soratra masina novakiana ho antsika fiangonana, dia misy mbola manampitrotraka ho an'ny mpanara-diny tompo. Ho an'ny mpino dia voalaza fa ho samborina ny mpino. Entina eo amin'ny mpanapaka sy ny mpanjaka izy ho tsaraina, ary ny anolotra azy dia ny ankonany ihany. Faharavana tahaka izany. Fa izao ny ambaran'ny tompo ho toky aza manahy izay ho lazainareo fa homenanareo izay ho teneniny. Ho toky aza manahy fa ny singam-bolo anankiray izay mety tsy rarahinareo fa niongotra dia ariana nadorana, mbola rarahin'Andriamanitra iny, tsy averany ho very na singam-bolo iray azy. Ny zavatra tsy rarahitsika satria antsipirian'ny madinika, manahirana, manelingelina, mety mampalahelo toy ny singam-bolo anankiray niongotra toa tsisy ilana azy, tsisy azo anarenana azy tsony, hay mbola rarahin'Andriamanitra. Ary ny farany eo amin'ny 9:20 dia ny hoe amin'ny faharetanareo ho antananareo ny ainareo. Afatra ho an'ny fiangonana avy amin'izany fitohizan'ny hevitra ny ainga tamin'ny filazana ny fahatsaran'ny fiangonana sy ny fahabetsahan'ny fanatitra izany. Ny voalohany dia ny hoe faharetana. Antsoina ho amin'ny faharetana ny fiangonana. Ireo karazana faharavana be dia be izay notany isain'ny tompo mialoha ny iaviny, dia misintona ny isain'ny mpianatra ary misintona ny saintsika fiangonana rahateo, fa tsy ny hatsaran'ny trano, tsy ny habetsahan'ny vola ao am-piangonana, tsy ny hatsaran'ny rafitra amin'ny fitondrana ny fiangonana, tsy ny fitaovana ampiasaina ao amin'ny fiangonana, eny tsy ny zavatra misy eny amin'ny fiarahamonina, ny hatsara ny fiarahamonina, ny fisian'ny hanikohanina, tsy izany no inona fa ny faharetana no hatanana ny aina. Antso ho amin'ny faharetana ho an'ny fiangonana. Ny mahafiangonana antsika dia averina indray fa tsy ny trano araka ny foto-drafitr'asy vita satrana, tafo-bozaka, tafo-fanitso, tena mirentirenty, mafy, tsy laitra ny rivo-doza sy ny horohorontany. Tsia, fa ny mahafiangonana dia ianao maharitra amin'ny finoana. Fiantsonantsika ny hoe amin'ny faharetanareo no antananareo ny ainareo. Ny fanontaniana apetraky ny tompo amintsika fiangonana dia ny hoe mbola hitoetra ve isika na inona mitranga handeha ny tantaran'izao tontolo izao, isy karazana faharavana, isy fanenjehana
mavaivay mbola hitoetra ve ianao any aminao ny valiny lazao mangina ao amponao riavana izay miandra ny faharetana ihany riavana no mahatana ny ainy ny antso faharoa antsika fiangonana dia antso ho amin'ny fampiorenana fanantenana ny advento dia fiandrasana ny fiavian'ny tompo ny fiverenany hitsara miankina amin'ny teny fikasan'Andriamanitra zany raha ny salamo 7:20 izay fanentina tao amin'ny 10 minitra ary novakina manontolo tamintsika ho avy tsara ny tompo ny fiaviany fanondroany raha ny fiaviany voalohany dia tonga namonjy izy ary izany teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fiaviany fanondroany tsara izany dia mahatonga antsika tena iorina tsara amin'ny fanantenana satria tsy very anjara ny fanamarinan'Andriamanitra isika raha tonga hitsara i Jesosy Kristy teny fampanantenana zany amin'ny hoe iza no hiapahanga ny olom-bo fidin'Andriamanitra Kristy Jesosy ho efa maty Kristy Jesosy no manamarina fa ao koa antsona iorina tsara amin'ny fanantenana isika satria ilay teny fikasan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba lany daty na lany andro ka tonga pozina toy ny fanafody fa manasitrana ary manasitrana isan'andro ny olona mety hoe maratra no ny antony samihafa dia manjary manana fanantenana no ny amin'ny tenin'Andriamanitra miandry ampaharetana ny fitsaran'Andriamanitra ny rariny ho azy misy tompo hiverina aoreno ny fanantenana hiverina aninona hanarina sy hanavao noho izany raha miandry ny fiavian'ny tompo isika tsy ampiandohan'ny taona toy ny olona miandry hoe tonga ny taom-baovao dia roviana indray ndraiky amin'ny 3 Desambra tsy toy inona akory tonga isika fiangonana miandry ny fiavian'ny tompo na inona endriky ny faharavana eo amin'ny fiarahamonina na manahoana fiovaovana eo amin'ny tranga samihafa dia izao ihany tsy very mandeha miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ilay tsy miova isika miorina ny fanantenana ny fiaviany hanangana fiainana vaovao tany vaovao lanitra vaovao ny fiangonana tsy kivy ny fiangonana tsy matahotra ny fiangonana ary miandry ampahatokiana amin'ny fanantenana sy ny faharetana izany no fiangonana mankalaza an'Andriamanitra no ny taona vaovao advento voalohany fiangonana antsoina amin'ny faharetana fiantsoina ny fiangonana iorina amin'ny fanantenana fa raha atodika amin'ny tsiraindray zaho afatra Andriamanitra izao riavana dia mona manakambara ny tompo raha ny eto amin'ny 9:20 dia tena ny faharetana ny foto-kevitra fototry ny andiny tsoratra masina tsy faharetana miandro fotsiny tsy faharetana anatin'ny firavoravezan-tana satria be dia be ny faharavana misy ny fahakiviana fa faharetana ao anatin'ny fijoroana amin'ny finoana sy ny fahavitriana amin'ny asa miandry amin'ny fiavaozana io ka toko faraka amin'ny 20:20 dia tena hoe ao anatin'ny faharetana ary ny fiavaozana manaraka ny fiavaozan'ny datinandro ny fiainantsika tsirairay maharitra amin'ny fanompony zaho sy ianao maharitra amin'ny fivavahana maharitra amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny asa soa samihafa maharitra amin'ny ady amin'ny fakapanahy maharitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona tsiraray miandry ny tompo riavana dia olona miavao amin'ny faharetany ao anatin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra azavariana fotsiny manisan'ny andro ao anatin'ny almanaka na ny kalandriantsika isika fa jereo fa misy antsipirian'ny madinika miova ao ny taremarika eo amin'ny datinandro afaka kelikely ny eo amin'ny volana ary rehefa elaela dia ny taona mario zany ataovy misy fahatsapana ao anatinao maharitra amin'ny fiavian'ny tompo ianao fa miova
miavao tsy kelikely ny fiainanao. Rehefa tsy izany azahovana ny calendrier. Mety aiza mihitsy idiran'ny tompo ao anatin'ilay fotoana fiandrasana ka ho tsaronao ny hoe iny fa nisy taremarika kely na azo nomariana fa nisy fiovana teo amin'ny fiainanao, nisy fiavaozana teo amin'ny fiainanao, manomboka taom-baovao mpiangonana isika. Tsy ho voady fanao taom-baovao ny hirahiranao ny hoe manomboka an'io a tsy hanao an'izao na tsy hanao an'izao intsony, na manomboka an'io a tena ataoko tsara amin'izay itsiro. Tsia, atao vity zany fiavaozana zany driavana. Ny faharetana dia iainanao anatin'ny fiavaozana isan'andro, manaraka ny fanisan'andro na hoana moa ny fanisana ora. Fa miantso antsika tsirairay koa izao andinin-tsoratra masina izao, mba hiandry ao anatin'ny fianteherana ny zato isan-jato amin'Andriamanitra. Hiandry ny fiavian'ny tompo ka hiantehitra zato isan-jato amin'Andriamanitra. Natsidika teny am-piandohana ny hoe hay, ny zavatra tsy everinao tsinotsinona akory toy ny singam-bolo anankiray ka mety arinao any amin'ny fanaripahako na adoranao izay anaovanao azy, ay mbola rarahian'Andriamanitra tsy averany overy. Tena tsy maintsy antehitra amin'Andriamanitra sika riavana eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo. Mety misedra olana ianao amin'ny asa aman-draharanao na ny asa fivelomanao, mety misy fahasarotana ara-ankonana, ara-pianakaviana ianao, mety miatrika tsy fahasalamana lavareny ianao na ny ankonanao, mety misy tebiteby sy fahantrana miteraka fihetsem-po tsy mitombona eo amin'ny fiainanao. Fa amin'izany dia tsarovy, fa amin'izay tsy vitanao ny firarahiana azy na everinao ho tsinotsino intsony, mahareta manana hevitra everana antsika ny tompo. Amin'ny faharetanareo no atananareo ny ainareo. Ny teny hoe faharetana dia midika hoe fitoerana mafy amin'ny fanantenana ao anatin'ny sarotra. Io voambolan'io raha zohina ny any amin'ny fototra dia ahitana sary olona tena mifikitra mafy amin'ny seza ipetrahany, na koa tsy mety miala na mivoaka ao amin'ny tokantrano onenany. Izany no hevitra hoe faharetan'io. Ary antsonantsika hiantehitra mafy, hifikitra amin'izay fa iorenantsika ary tsy hiala ao amin'ny trano ny ankonan'Andriamanitra efa namponenana antsika. Na inona miatra miantehera amin'Andriamanitra mifikira, na inona midona aza miala ao amin'ny ankonan'Andriamanitra isika eo ampiandrasana ny fiaviany. Advento riavana dia antso amin'ny fijoroana, ny fifandraisana tsy tapaka amin'ny tompo ilay andrasantsika ary ny fianteherana aminy amin'ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Misy singam-pitenenana anankiray sarobidy navela ny mpanitsy fiavahana de Jean Calvin ho antsika fiangonana. Raha miresaka ny amin'ny faharetana amin'ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo izy dia milaza manao hoe ny faharetana eo amin'ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo dia asa lehibe takina mipino, izany no anehoany ny fahatokiny an'Andriamanitra ilay tompo ny fotoana voatendry. Ny faharetana ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo, asa lehibe takiny mipino, izany no anehoany fahatokina an'Andriamanitra ilay tompo ny fotoana voatendry. Amin'izany ariavana dia aoka isika hiteny miaraka amin'ny fiangonana hatramin'ny taonjato voalohany manao hoe avia Jesosy tompo. Mandra-piaviny advento izao fotoana izao, hitoetra amin'ny faharetana isika satria izany no ahitanantsika ny aintsika. Advento vaovao ny taona, miomana hiavao isan'andro miaraka amin'ny Kristy lay tompo ny fotoana. Amen.